Tandindoza fa misy ny mpamiliny Madagasikara dia mitondranay any Ankady. Noho izany zahay dia tsy maintsy maneho hevitra na tiany na tsy tiany satria zany ihany no nazahoany fahefana teo. Ny lama izay nandritra ny 5 taona voalohany nentiny revireviny fa hoe 5 taona izy mahatafitany Madagasikara. Nanaiky an'izany zahay. Tonga ny mandat manaraka nilaza izy fa tsy vita ao anatin'ny mandat ray. Nekenay tanora izany zavatra izany. Mbola navelanay teo izy. Ao anatin'ny mandat faharoa izy milaza fa ny fitiavan-janany nandefasany azy any andafy hianatra mba hatafitany zanany. Zao tsika miara-mahita fa tafitany zanany ary efa manao soni any amin'ny Emirate na Dubai fa tompony société, tompony hôtellerie, tompony zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara hatramin'ny nosy Sakaty. Tsy ekena tanora velively zany. Ny zanany avelany ho tafita fa zay tanora malagasy kosa hopotehiny. De rapitso afakapitso angataka any aminy itambitamby aminany any vary raika koka isan'andro sy menaka. Mpanolo-tsainy ay sisy teo mbola ovy izy zao enao avy anao aty tirana manty olotra zao mihitsy ny ilaitsika miteny ny zavatra tsy mety ary tsy mikoso maso nefa manana hevitra mila tanora maromaro ohatranao ho alaiko conseil technique ianao ato amin'ny présidence hitondra ny marary an'ireo tanora reo hitondra ny tenin'ireo tanora reo ary anaraka amin'ny fampanantenana zay ho atao hoe reto ny zavatra ho atao dia mba hanosongozona ny ministra hoe ty mbola tsy vita, ty mbola tsy atao ary tabataba amin'ny hainao manjery mena TVM mihitsy hoe zao ny mbola tsy vita, zao ny tokony ho atao. Vita tsika sa monsieur le président. Aza matahotra anao. Vita tsika. Monsieur le président. Fa fotoana fampelezakevitra koa izao monsieur le président. Nanomboka 2019 anao nanao fampelezakevitra foana indrindrindrina mahakasika ny jiro sy rano eo. Makasitraka nameny fitenenana monsieur le président. Monsieur Belazaina avy amin'ny fikambanana Farimbona avy amin'ny Oromania. Fa noho ny fampiatsoana za miasa amin'ny fianaratsoa dia nandeha ty aho no fitiavako ny fitoniana. Nandoa frais de mérite mialigna miampy ny chambre zay atoriako ato androany aligna no fitiavako ny fampiresaka aminao. Monsieur le président. Sa fotoana fampelezakevitra koa izao monsieur le président. Nanomboka 2019 anao nanao fampelezakevitra foana indrindrindrina mahakasika ny jiro sy rano eo. Ny ankoatra zay sa ho resahako. Fotoana ny asa zao ary 3 taona sisa dia ho tapitra ny mandanao monsieur le président. Ka izao no hafatra. Anisan'ny olana fototra amin'izao grève-tika zao dia ny resaka tsy fampianoana. Zany hoe raha fitinina dia zao tsy haiko na jamba ianao monsieur le président tratran'ireo média maro samihafa izay saika nalainao namana aby ny mass média ato Madagasikara audiovisuel io dia tsy misy afa-tsy ny mihirahira ny momba ny anao sy ny antoko politika misy anao ihany nao anatin'ny média dia tsy mahita ny réalité anao. Faharoa manaraka zay koa monsieur le président anisan'ny manimba ny fitantananao ihany koa ny fisiana olona maro be agny amin'ny arena agny manao compte fake zay manakona ny réalité eto Madagasikara ny fahantrany malagasy ka zary tafatatrao zay. Fahatelo ihany koa monsieur le président reo tompony andraikitrany fotony raha ohatra anao zao andeha amina toerana anankiray dia mandaingy aminao izy mody amboamboariny aby mody tapenana ny goudron diovina ny tanàna dia anao mieritreritra ho milamina ny tanàna monsieur le président. Zany no ataon'ireo tompony andraikitranao amin'ny fahatra tsirairay avy reo ka isaorana anao sahady ny miteny teo hoe ho raisina ny fanapahan-kevitra momba an'ireo mpitondra ny fotony reo ary nampangatany anao tamin'ny fotoan'andro omena an'izany ny gouverneur isaky ny faritra ary nomenao fetra izy reo hoe tsy maintsy mahavita saky na 4 kilometra izay pavé isaky ny commune 10 kilometra isaky ny commune ary milaza anao fa tsy misy commune ho adino mba misy suivi ve zany manao an'izany tokoa ve reo gouverneur reo misy ve zany zavatra zany. Ka zao monsieur le président fitipitiniky satria ny fotoana fohy maro mitey resaka foano i projet présidentiel io fa omeo an'ny ministère ny teti-bola zay tokony hanaovany azy dia magnara-maso ny ataony aty atafa. Fa inona le tena natao tany avoloa
fiaonana, dinika, concertation, dialogy sa inona de raha ny tokony ho izy mantsy a de hoe miafara amina vahaolana de misy fanambarana iombonana zay ve le teny sa hoe natao anaty efitrano fotsiny le izy fa mitovy amin'ny zavatra mpiseho tany an-kianja amin'ny hoe ny mpandray fitenenana dia manao fangatahana akoatran'izay manao fisaorana satria ohatran'izay mantsy le atao rehefa ny tontolony ireny de misaotra tamin'itsy de misaotra tamin'ny roa de avao de hoe mba mangatak'izay an'izao de mangatak'izay an'itsy ka ina le zavatra an'izay satria ao anatina vanim-potoana anankiray tika amin'izao fotoana zao ara-drafitra ara-olona ara-fomba am'resaka pratika am'resaka hoe fisainana resaka hoe lalatsaina sy ny sisa toetsaina de izay ve nisy ve tsy fantatro feu de route ve nisy ve résolution ve nisy ve convention avec les jeunes satria ohatrany jeune moa zany tena andresana tena misy hoe tanora zokiny ara ny hita ihany raha le sariny fizaraina tao ka zay ve le nivoaka tao anatin'le fiainana tany avolory toko raha falimanana sa zavatra hafa sariny tranga aloha torapony betsaka de ohatra spectacle mba hitana ilazana zany hoe inty aho mbola ento aho satria tsy fahita tsy fanao zany hoe misy tanora anankiray eo manao torapo de raisiko conseiller anao tsy fantatra akory inona ndraiky efa sy ny faizamanao an'ilay tanora reny zany de endrika hoe mandeha amin'ny kitaitaitra sy tsy ho mazaka an'ilay de vonandray zany le olona natsona anatitra CV ohatra tonga de eo zany tonga de anao to conseiller de le CV natsona hoe tongava manatitra CV zany ahoana ndraiky tsy ohatra ny hafahafa be ve zany toko raha falamanana zany ve le fomba manana ty zavatra ty zaza mba tsy palipalitra tiany fotsiny mba nainoko sy nahitako le hoe raha tsy mivahatra amin'ny heritaona ny délestage dia ametra-pialana zay le izy fangavozao raha zany vaozao talohan'izany ary ngery toko raha misy na 500 sy 1000 fotsiny ary milahatra manohitra ny fitondrano de efa hiala izy fa nga 500 sy 1000 fotsiny efa antapitrisynge eran'ny Madagasikara hatrany fitan-dranomasina any ka hoe tsy mahita ve zany de tsy mandre satria efa ao anaty bulle tanao le bulle ohatran'ireny le ballon zany de mety hoe tokony ho transparent zany le ballon be de ao anatiny eo izy de tokony mahita fa izy zany ao anaty le ballon de mbola mety misy mbola mandefa tanao le ohatran'ny hoe asina pellicule 100% noir tsy mahita le aty ivelany de ohatran'ny sarisariny teny any zany ohatran'ny tanora atao anga findraheny koa fa za moa tsy de tena nifantoko atao anatin'le izy fa ny mpiaino ngamba mety anitsy ary efa avy eo ny amin'ny hoe olana ny jiro de vahana zany jiro fa eninao ve le fangatahana hafa hoe mialay ianao ka zay tsy nisy valiny iny ka tsy namaly an'iny izy mananoloana an'ireo ataontsika hoe endrika fampanantenana ny amin'ny hoe atao azakazaka anao vovopoy hividy groupe zao izy toko raha fahalimanana tsy nanao vola ahoana zany le fomba hitantanana le volam-panjakana manoloana zany ny antony matsy de zao tsy nanao fanotsinany teti-bolam-panjakana ny gouvernement tateo niaraka tamin'ny parlement fa hoe milamina efa manjelanjelatra daholo ny zavatra rehetra ary namafisina tamin'ny merci président de eo zany ny fitantanana ny volam-panjakana de misy fepetra voatoriny lalàna faritany lalàna ho am'izany rehefa teti-bola natao hividianana charbon tsy atao mihitsy ny hividianana tsaramaso zay zany le zay zany eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ka raha ohatra misy filazana ankehitriny hividy groupe de zao aloha tsy maintsy atao anatiny atao hoe appel d'offre zany raha ohatra ka hoe mbola fanjakana manao an'le izy sa atao ketrana trano ndray hoe tena misy short list hoe de ny akamakama ndray mazy le hoe tery toko mba hanao groupe de mba atero ary amin'ny université amin'ny fokotaninay tsy fanao zany de mbola endrika an'le hoe anoy ny fomba fanao maloto efa nandrendrika an'le firenena amin'ny fomba fitantanana toy izany zay le zavatra manahirany hoe raha miteny zany asina lavadrano ary io tompoko tsy mitovy any eo amin'ny akohonana hoe ndana mividy mofo atao sakafo maraina de eo no eo mivoaka amin'ny vola posina ao anaty poketra de mandeha fa tsy maintsy misy ny fomba fanao zany raha ohatra ka hoe appel d'offre restaurant mbola misy fetrandro torony lalàna momba zany ka raha iteny hoe rapitso de anomboka ny asa de ino an'izany ve ao anaty an'izany ataontsika hoe fampatsahivana fo ahoana ny fomba fitantanana zany raha hividy groupe ka tenenina fotsiny anda mividy any tsara lalàna anda mividy eny mahavoky na anda mividy ary fa tsy maintsy misy ny atao hoe appel d'offre
izy zao nitanjaka lizy de tsy maintsy misy caractéristique momba amin'ny lafiny tekiny tsy ho alavaina l izy fa zany zavatra zany toko raha fahalamana de hoe tsy mbola misy satria raha mihevitra nge ny olona hoe izao crise zao a de tokony miteraka atao hoe rupture inona le rupture de hoe mitsahatra ny fanao mahazatra ohatrany tenenina nge zany efa nampiana hoe mifony hoe tsy mety tsy naomby de efa manifeste le gouvernement teo aloha tao anatin'le pratique le gouvernance de izao nefa zany le izy de tena mbola miseho amin'ny endrikatonda izy tsisy rupture fa anoy profo mitoaka amin'ny tenda ny nany andrena anaovana promotion an'lay directeur de cabinet ho lasa premier ministre promotion nge zany olona efa tanao zany hoe atao anatin'le ekipa de fa ihany atao anatin'le efa tsy naomby no akarina de raha ohatra zany hoe mividy loko zao moa zany efa manahirina ohatra ny hoe lasa mandatsa raha tena zany hoe mividy hena zany de ina le filazan'le izy reclara ina lefa hoe mba efa alonalona kely aloha le hena atao befteka na hoe kitoza na hoe de efa mitombotombo mividiny atao macération de hitanao zany efa hoe macéreto zany le izy zay vo aroso hoe tsy inona fa tsy neo ihany neo zay nge le zavatra amindrange profo mitoaka amin'ny tenda tsy vitan'le promotion tao anatiny tao ihany le premier ministre fa ny famerenana ao anatin'le ministre nitendrena le ministre atao anatin'le gouvernement défaillant de ministre délégué ao am'sahana gendarmerie de mbola profo mitoaka amin'ny tena ary toko raha fahalamanana fa tsy nanao tsy anao ary tsy vonona anao rupture hoe ampitsahatra ny fanao teo aloha ny Andry Rajoelina de zay zany izy kana ninona zavatra nitranga ninona fampanantanana natao ninona zavatra risahana teo a sarotra be mbola inona sy atokisana zany de zay mahatonga le resaka ankehitriny hoe etsy-apita manoloana ny zavatra mitranga na azara zao mahita hoe tena mety ho sadaikatra ihany nge zao ny ray aman-dreny ataontsika hoe FFKM zay ny solution ny olana koa mantsy de zao tokony joro ela ny elam-panahy ny ela ny elam-panahy zany de mijoro amin'ataontsika hoe neutre zany a dia tsy tokony hoe any amin'ny andaniny ary amin'ny ndao aroany de andao ary za zao tao ariny reny mety nisy fiona fa mety mbola tsy nankalazaina hoe zay izy nge tsy hoe iorakoraka eny atafitrano rehefa manao zavatra tao fa ny fahitana voalohany mety hoe te hoe ka satria ny filohan'ny république raha imandreny zay moa itsika eto ka ny antso izy de tonga zay ny FFKM fa à partir du moment nitsanga iny sary iny de velona ihany olona amin'ny fombiazany zay mety ho azo manoloana ny hoe zay médiation ataony ao anivon'ny FFKM zany rapitso fa nasana jano tsisy maniry tarazohan'ny crise eo fa mba hahita vaolana aingana satria sinsisa fa zay le mahatonga an'le hoe manambatra hery ny olona ankehitriny vokatra le zavatra mitranga hoe hafa ny zavatra teneniny vava hafa ny zavatra mbola endrika isehonya zao hoe ariandava miresaka hoe ilaina ny pardon ilaina ny fifamilana fa ariandaniny de tena io zao misy mpianatra anakienina natopoka any tsefa zay hoe tena fonja isan'ny enjany eto Madagasikara ary raha ny lalàna dia tsy olona hoe MT zany tsy azo ampidirina any tsefa tsy afaka mandray an'izany tsefa na ny any Manjakandriana fa iny atamora raha ny eto Antananarivo na any amin'ireo fonjahafa eo anatsangana fa tena hoe entina nasokajiana zany sy amtiana an'ilay tanora de tena hoe any tena zavatoza indrindra entina ampiororona saim-bahoaka ihany koa ve le izy enjakenja zay mantsika le resana tory toko raha fahalamanana hoe raha ny zavatra nytenen'ny Andry Rajoelina tamin'ny farany herinandro tary ny amin'ny hoe nanimba ary mbola naveriny maly tsy mila safosafo izy fa ny mpanafosafo sy ny mpanao merci ngam zany na tonga ny zavatra amin'ny situation ohatra zao raha ny filazany raha ny filazany de mampirina tanana any aposy daholo ko aloha zany de le selitanao le mpanao merci président zany aloha zany moda mba hoe mialoka kely fa zany nampijabaka azy mahatonga zao situation am'izao fotoana zao fa de eo koa le fekena le hoe iaran'ny antso-jay sinisisa fa zany kely efa niainana teta le fanaovana fitaovana ny fitsarana sinisisa de zany efa niteneninao tao zany toko raha fahalamanana hoe tanora mpanao fihetsiketsehana de nalefa tary ary mbola nilaza ary hoe
raha ny chiffre nyteneniny maro zao 12 namoiny ainy nisy tany Antsiranana de hoe mpianatra namoiny ainy le hoe Rivaldo moa zany nolazaina teo de hoe tafiditra nanao nanao piage tao anatina bijouterie de tsy haiko loha zay fomba andraisan'ny fianakaviany an'zany avy any faritra Sava moa le tovolahy namoiny ainy le resahany io hoe nahafaty azy tany Antsiranana satria san'le tovolahy namoiny ainy tany Antsiranana amreo 12 zay zany zao ny chiffre avy aty amin'ny voamala zany ny filohan'ny République no teny avy amreo fanjakana mbola io hoe 12 namoiny ainy tao anatin' zao rehetrarehetra zao fa ny teo anivon'ny sampandrarany firenena mikambana moa zany maromarina kokoa tary amin'ny herinandro tary de efa niteny fa 12 no namoiny ainy etrarehetra tao anatin'izany mbola tao amin'ny fisasahan'ny herinandro fa ny taorina zay dia efa miova zany statistique zany na namoiny ainy na naratra fa inona titsika tongavany grève générale nanomboka amin'ny teny io ty ny alohan'izany de petsaka reo fikambanana syndicat teo anivon'ireo sampanaraha-panjakana ministère nanao fanambarana ny tena andrasany maro moa zany zao ary tsy tokony fampiandrasana koa ny tena mariny raha tena anao an'le fanovana resahana de tsy vitana fanambarana fa tena hijoroana ary toanana zany fitakiny zany amin'le hoe fanovana de lafinjavatra ray zay lafinjavatra faharoa zany de hoe tao anatin'izay tapabolan'izay ravan'ny gouvernement ny aloavana fanasorana misy tamin'ny toerany de tena mibarataka mibadabada tena ohatran'ireny lela may moa zany ny filazan'le izy de nazay efa tena tsy mifantatra tsony hoe tena hoe inona tenenina le izy re hitaina kely mivavao azy fa tsy fantan'izay teneniny ohatrohatran'izay moa zany zao le zavatra mitranga badibadika ohatran'ny lela may eo zany amin'le zavatra zay tao rehetra fetsakilana zany dia ity manomboka amin'le grève générale io zany de hoe nanapa-kevitra na tsiaro tanora ao anatin'le GNZ fa nyaiky maromarina kokoa nyaiky fa tsy tsara raha irery fa aloha manambatra hery de tonga am'izany dingan'izany zany le izy am'izao fotoan'izao hoe na tsiaro reo tanora zay nafanafo tao anatin'izay ataontsika hoe roa herinandro zay na de ataontsika hoe olombofidy ary nanao ny fanairana voalohany de nanao rele ny GNZ de tao anatin'izay roa herinandro zay dia natsapa fa tsy tsara raha irery fa ny fombiazana de manambatra hery de io zany le tonga am'le hoe raikitra zany ny grève générale raha nitapaka tao anatin'izay fanambara famondrona kery ny force vive eto amin'ny firenena tafiditra ao anatin'izany fiarahasamon'om-pirenena ny atoko politika reo tanora zay ao anatin'le mouvement GNZ génération Z sy reo génération teo aloha zany tanora zokiny ao anatin'izany inona no anatin'izay zany le hitoko raha fahalamana ny antrehan'le hoe premier ministre zany eo ministra telo miaraka andreo ataontsika hoe mpampisahana ny fampandehanan-draha raha tao anatin'le gouvernement teo aloha hoe tsy vonina ny anao rupture fa mbola hanohy ny fanao tamin'le fanresahantsika teo aloha de ty zany karazana test de grandeur nature voalohany ho an'le premier ministre vao nitendrena satria maninona mbola ao anatina régime na Europe le hoe rétablissement de l'ordre public am'izao fotoan'izao satria mbola tsy niovy io inona dikany ny Europe de any amin'ny homonaty zany manao gestion rehefa miresaka homonaty ianao de ny premier ministre no lehibeany de mipetraka zany ny fanontaniana anao ny fanao anao répression anao anohy ny répression anohy le famonoana anohy ny sinisisa ve sa mba aneo an'le hoe fahendrena ka ny mesehatra miverina am'le fanajana an'ilay lalampanorenana sy reo fifanarahana iraisam-pirenena zay ratifié nanakatoavin'ny Madagasikara ary nisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra fahalalahana miteny inona hatramin'ny hetsika an-dalambe de faharitana mazava ny entina toerana fana manao an'izany ary manao sécuriser ary manentsika zay miopefy am'izay fandraisana ty zany de karazana premier test de grandeur nature raha ohatra ka fehezana le izy raha toko raha fahalamanana ho an'le premier ministre ahitana an'izy tsy hanao rupture ve izy
fa anoy nefa natao teo aloha amin'izay le ataontsika hoe herim-pamboetana anatsajaamoa zany ilay tena ilavanao azy mihitsy fanamarakery ao anatin'le hoe force vive de la nation anao an'ilay tatika hoe fanivana teto Madagasikara tena voninao amin'izany hoe testa ihany koa eo eny ary zay no fikirofamantarana fa manao mifandray miaraka aminao zay mivantana raha misy ny aneo hevitra efa misy toromarika tsy ambadika tsy amin'ny lafiny teknika hoe misy fiantso voninao a ampidiritsika ary ianao a tolorana ny araba tapaka ianao misy laharana telo ahafahana miantso a 32 32 11 102 80 102 80 le laharana dimy eo arina zany fa na 32 11 na 034 14 na 033 14 efa ao indray ary ianao miaraba tapoko miarabe ao ie amboarina kely mifandraisana misy orana kely ny azoko antoka aloha zany toko rehefa alimanana satria ministre vao nitendrena aloha zany na ny oniovan'ny police pirenena na ny oniovan'ny miaramila zany tafika folo alin-dazany ny ao amin'ny gendarmerie moa zany teo aloha ihany manao ny asany ny ministre zany de mazava loatra rehefa voatendry moa zany dia manaiky izy aloha mato izy nanaiky dia iasa zany inona ny asa ataony de tsy maintsy toromarika mpanaovina azy voalohany amin'izany hoe rétablissement taloha raisina aliantso aty miaraba tompoko allo manao any fahasalamany le efa lasa lavitra be mihitsy zao resaka tolonao hoe makaiza sy makaiza satria efa lasa fitakina any amin'ny sehatasa frère iaby zao le izy zay ny tena olana am'le raha ankehitriny fa le fotikely dehibe zany a ohatrany lay olana tia maha olana tsy hojerena mihitsy valoaraka izy olona zay an'le raha matobe le raha mandeha nilaza hoe tsisy mpanfilaminana ke tamin'le tirana landovany ka valoaraka ihany le ry a fa io efa niteny ny papa teo aloha miteny ny papa kehitriny efa niteny lehibe mponina rehetra fa zany hoe zay ndamba raky amy sivolo nke ty firenena ty efa naletiny any amban'ny tany mihitsy izy no mitraka araka nitenen'le mponina ndraiky zay hoe netika inkeo vita ihany fa izy afaka amonjy ny alitika reny teniny azafady manona ny anarana le matoan'le milovasondro ngy tena izy tenenina ny mponina ndraiky ka français tonga de raisina ny antso manaraka zay lay sary mitranga ny zava-misy roa zany misy ny ao ary miaraba tapaka ny any ministera samihafa aloha am'izao fotoan'izao misy an'ireo karazana hoe fitakena mifotsy mijanona fotsiny zany aloha raha ny sary mitranga any anatin'le hoe olany jery sana fa ino ohatrany hoe karazana pitikafy ihany namoaka n'ilay hoe tena etaeta sy alahelon'ny malagasy ireo tranga sy zavatra hoe marary mila hovaina sy mila hoe atsarainy eto zava-mitranga ranomanjery tsika ty fitondrano ty a zany rehetrarehetra zany inge moa resahana foana mikasika an'le hoe fitantanana am resaka bonne gouvernance zany na gouvernance maro ny zavatra fampatseva angamba tsy fotoana zany tso zao tokony fahalamana hoe be zay voalaza zay hoe tsy anao politika tsony tsy vita ny rentré afaka heritaona ary remiora remiora lasa remiora rehetrarehetra mahita raha mihitsy manoloana an'le izy hoe am'ty resaka délestage ty de zao moa zany hoe vokatry de niazaka zana be nanetsika an'le hoe iny ary fefa reny le bloc moteur be miala avy any tamatavy am'le 105 mégawatt syndicat technicienne mpiasa eo anivonjerama de efa nanao démonstration laza amin'ny lafiny teknika fa tsy compatible am'le eto de ho hitantsika moa zany le izy efa mahita an'le camion mitareo zakabe koa mitondra an'le izy zay manraka sy ny manodidina ao anatin'iny ndaloha raisina ty antso manaraka ty miaraba tompoko miaraba salamatiko amin'ny topo de miarabatsika malagasy rehetra ihany ke aloha fa tafita aloha bare ao amin'ny andro fahasizy irarina izy mba resy rabika itetika am'le resaka politika ary zalahy tena amin'ny raha mandinikanareo mifanohatra be mihitsy ny zava-misy eto amin'ny tanàna satria fitakina ny andalam-be ny tadiavin'le vahoaka malagasy zavatra fa nampionana an'izay ary nareo andarapalo fanontania kely nareo nga anisan'le voasa teny avoloha le izy moa fanasana pabe maso le izy satria efa nalefa daholo de manaraka izay mampahery an'le naratra de miraty fiononana fianoan'ny
namoy fianakaviana afatra ho atsika mpitolona tadidio fa izany tolona izany ry namana fa navotam-pirenena tsy vitandray andro tsy vitandroa andro dia manentana antsika rehetra aoka tsy mba hoe tolona amin'ny Facebook no ataontsika na tolona amin'ny TikTok na apelina ohatra zao fa andao tsika mba netana antsika andao tsika hidina ihany eritreretinareo tsara tantaraka aminareo fa 91 izany zay vao miala avy any am-pianarana miaraka amin'ny tapondre tonga dia lasa zany raha enim-bolana vita ihany maika zay fa ity efa manangasangy io fandresena mirasoantsika rehetra samita iny Andriamanitra oerendrozy tsika androana minana Andriamanitra fa vitatsika io resitsika io satra zalahy zay tolona tsy vita indray andro ary raha nisy fa tamin'ity fijeriko zay nisy hoe tolona ity nisany hoe nisy vokatra aingana indrindra na mbola sy tonga amin'le tena tanjona ary satria tao anatin'ny andro vitsy nala ministra ray ravatra amin'ny gouvernemanta raha tany aloha hoe ny roa sy roa arivo zany tany amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny valo volana ny 7 sy roa arivo ny tarihan'ny Andriamatoa Rajoelina zay nanongana teo alohany teo amin'ny 3 volana efa-bolana latsaka teo ka zay ty tapa-bolantsika zao fomba fijery any moa zay zany ngely mety tonga ny olona mametraka fanontaniana hoe tamin'ny 7 sy roa arivo moa zany manoloana le fampita zany hoe tamin'ny 7 sy roa arivo ny tahantsy fanananasa dia ambany noho ny amin'izao 5 sy roa arivo zao tamin'ny 7 sy roa arivo tsy hoe kory tsisy délestage fa raha ny faharetan'ny fahatapahan-jiro dia mety hoe apahafolo nisy ny ainana ny amin'izao fotoana izao dia tamin'ny 7 sy roa arivo niarikarena fobe dia azo lazaina fa sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara nanana ny taavo dia avo tamin'izany fotoana izany mihoatra ny tamin'ny ankehitriny fa nanonga-mpanjakana ny tamin'izany fotoana izany dia ankehitriny zany zay le tsy voavaliny mihitsy ny hoe fa ahoana ary no mahatonga an'ilay izy fa ndeha moa samy hoe hetsi-bahoaka ireny na ny tamin'izany ny amin'izao fotoana izao fitakim-bahoaka ndao aloha raisy ny ty antso manaraka ty miaraba tompoko enao nge fa enonay mivantana tiry monsieur fa ahoana ianao de ahoana fenao nge zany enonao zay raha monsieur fa tena eo kely izy aloha rotakely hoe ahoana ianao zany zay vao tsapako zay ny tian'io teilazy izy hoe tsy mandray azy kokoa ianao raha monsieur sotrolo de miverena rehefa aveo rehefa tomobana miaraba allo salama salama zala le problème amle radio tsy le zay mihainao tetrano tena tsy mahainao le anay mihitsy mandeha le radio ambany de daholo de zay olona mitsakelo tsisy maheno nareo ihany fotsiny sisa mahainao le izy ao kabinao fa ny aty ivelany tsy mahainao le mba mila amboary kely aloha tsisy ny maheno le olona zay zao izy ko mandeha ya falinirabany tompo radio le zavatra nataon'le chômage resaka machination fotsiny zay le izy de voalohany vao tikarta fa maninona ny filoham-pirenena manao cravatte orange zay aloha voalohany indrindra tsika zay mbola ao ihany le fitiavana mpitokony le fandrikana lalam-panorenana mbola amin'ny ihany mamandefa olona avy any Moromania olona membre TGV any le zavampianatra Moromania hitao zany fatatra ihany le izy mbola izay zavatra zay foana anao tao de jere tsara androany manao izy maly ny teneniny hoe anao ifampiraraha zao androany feno maramila tezitra daholo ny olona andy olona le ihany petraka ny akatso hiasa tetrako nambojanary tapaka lalana manomboka eny loha mamandosisa zany ve le zavatra le premier pas ataon'le filoham-pirenena tsisy finiavana mihitsy ianao le zavatra ho tenen'le olona na le zavatra ho ataon'le olona fa de niazy any totonao boboly izy mihitsy ny tena tia le safosafoana fa tsy le olona mipanafosapo zay le izy dikan'izay sady tsy mety tsony hoe tsy mety tsony tsisy zany président crédible jusqu'à 2023 zany ka namono olona na 12 na ray io na 12 na mono olona ianao monsieur le président tsy mety tsony io miakabile ohatran'izay ny nataonareo tamin'ny 2009
hoe am'izay marakabalimana nalazana fampamondola dia somazy crédible zao itanao tonga ny ianao tena namono mihitsy ianao anafika kampanovitanao le izy nataonao amin'ny alalan'ireo mpanao filaminana be dia be ka ianao maiza amin'ny réquisition manome réquisition andreo na izy fantatra trony hoe izy le izay io androany ny olona anao eny mpianatra ka mbola amon'olona ihany ianao dia vonaika fa ianao any vonaika ankapizay le zavatra ataonao efa misaina eny ary zay moa le izy fa eo moa zany araka nambara teo ry tokana fahalamana tsisy maniry le hoe tarazoan'le raharaha fa eo moa zany hoe le premier ministre ve tokony any au feu de route izy satria izany zao anatina crise no nanendrena azy hoe ahoana zany ny plan efa name toromarika le filohan'ny république nanendry azy ny amin'ny hoe amerenana ny fandripahalemana ny fitoniana fitokisan'ny vahoaka ny amin'ny hoe tokony ampiatona zany le tsy fahafahana vezivezy amin'ny alina na ny feu de inina moa ny couvre-feu zany satria misy fiatraikany be amin'ny lafin'ny tontolon'ny fizahantany indrindraindrindry amin'ny hôtellerie zany ny fatongava mpizahatany tonga ty sy ny sisa mbola tsisy fepetra aloha mikasika an'izany de eo zany le hoe andaniny zany akilany ihany koa mino afa ny ao anatin'le ataontsika anao ny fitakina ao anatin'ny hetsy-bahoaka de efa manana plan koa izy ao anatin'le plan de sortie de crise itiny anay izao ny rafitra zao ny fitantanana le izao ny fandehany sy ny sisa vitatsika eo zany ny fandehany hoe ahoana ny ampifanjona zany rehetrarehetra zany raha ifanojo oraisiny anao salama manao any efa maheno anay velosalama Siniranke matunga ratsuli dari sekejap, panis lawa batik ya buat, bangunan mafia secara. Untuk itu ni, naik pandara pilihan jangan jadi itu malah kasih. Saya nak tahu sampai hari mana kan ni. Habis ani nak jangan. Di kena mana saya para yermicha amanwana miandrona ratsy satria tao anatin'ny fitonana ratsy ilany izy vo tena sokady ary mafy ampanjakana zay tsaratsara rehetra de ohatran'ny daholo maso azy da ataony any zany zay fomba tena tiotana ny fanjakana zany moa reto zandary manamorona atrambo reto misy valamo tena tokony zany fahefany zany tulurana manukana ni namna wote bibi anakala kita tanmari lagi cari cantik nasa fat amur cantik bukan itu sih am di kaya karena saja ufir di finana ya finana zazo di tombira e tapaka su finana tadi jalan murah-murah ni waktu atau zaro faisal main naza atau atau zaro kalau kau kamu sudah dikumat sakit pun nanti nak ni tanso santuja mula smart tanura kecil tu kalau dihutang itu orang mantangi kita mengistirahat tanah itu antul lari tak kontransai tak tanah rai sekondara tahu so nun fale jana natural ni menonton pasal mana di semari stay amatit kalau nonton deh YouTube liu fatin muda tangan panen rajbi dan penjagaan cinta tangan muda ni kan Ohatsinjaraina ary ny fotoana mba hahafahany hafa maneho hevitra ihany koa rehefa misy voninao dia ho ampidiritsika izy amin'ny fotoana ndahoare efa ho ianao miarapa manao any miarapa nareo topradio manao hoany salama tiako resana dia zao ny azo any mitodika amin'ny tele ray aman-dreny be fiangonana reto amin'ny le hoe izy amorendrany am'sisy voaty miaraka amin'ny président tonga dia mamitsiny anareo mandeha be fiangonana efatra amin'ny rahalahy roa raha sanatry nareo ka tsy manao pression ho an'ny président Andry Rajoelina amin'ny famelana ny olona manao hevitra amin'ny crise mena Ambohijatovo tonga dia nareo efatra amin'ny rahalahy mihitsy no meko tsiny amin'ny zavatra satria manino
raha mbola anareo mbola manafafany président graduel amin'ny fivorina ho ataonareo misisy vaky fantatry dia zatona dia mametsiny anareo mihitsy hoe mahafinaritra anareo koa zany le vahoaka malagasy vononondreo mpitandro filaminanareo zay ko mifatatresaka eny ary